Rivaoka malagasy retanora malala isany génération X, Y, Z. Rivaoka paorina sy ampitondranany mangidy ary nitserany aina. Tompoko lasy tompoko vavy. Tsy afaka ny hatory fotsiny ao am-pandriana ny tena manoloana ny fampahoriana atao atsika vahoaka malagasy. Manoloana ny zava-misy dia misy sosokevitra tia arosoko ho atsika rehetra ka mba miangavy anareo aho hiaino tsara aloha dia raha hitanareo fa pertinent le izy dia andao ampiarina mitodika aminareo aho satria ho anareo mpisehatra eny ambony kanja no voalaza amin'izany zay manana structure rehetrarehetra na GNZ zany, GNX na Y na SSDU na société civile na fiangonana sy ny sisa. Tena intergénérationnel zao ny combat fa tsy olona anankiray fotsiny. Mijery ny situation eto Madagasikara nanomboka hatramin'ny fitakina nataon'ny Clémence Babary Lili Rafarala. Inona ny phénomène déclencheur an'le situation zany hoe efa nisy any teo dia le nitondrany zareo an'le bidon iny teny amin'ny Sénat tadidinareo ngamba niny dia nisamborana andry zareo dia nanomboka teo nanao relais ianareo GNX GNZ pardon dia aveo nareo GNZ namoa ny GNY dia aveo ny GNY namoa ny GNX tanareo le izy manao effet domino dia rehefa nandinika an'izay effet domino zay dia ho zao hoe mijery ny tantaran'ny révolution nisy eran'izao tontolo zao dia hitako hoe tonga amin'ny phase-tsika zao amin'ny atao hoe désobéissance civile. Eny tompoko, misy soratra masina amin'ny teny hoe manajany mpitondra anareo kanefa mialatsiny fa en tant que réformé calviniste ny mandat ny mpitondra dia manan-kery raha toka c'est pour le bien du peuple. Fa raha miala mandat nametrahan'Andriamanitra azy ny fitondrana dia tsy manana ny légitimité intsony izany fitondrana zany. Légalité constitutionnelle sisa anao nanana fa légitimité morale tsy misy intsony. Noho izany dia jereo reo ray aman-drenitsika tany aloha takandry Martin Luther King, Indira Gandhi, i Rosa Parks tamin'ny combat social nataony zareo dia inona nafany déclenché sy namoa ny olona rehetra dia ny désobéissance civile. Any gendarmerie ny sandry ny basy sy ny lefony fa atsika ny saina. Donc nous allons nous battre avec l'intelligence. Ho porofotsika eran'izao tontolo zao fa ny intelligence dia ambony noho ny sandry. Tsy manao réaction à chaud tsika, tsy manaiky ho azon'ny olona mifandrika ataon'ny olona amin'ny fampiasana hery. Désobéissance civile, non violence mais non coopérante. Averiko désobéissance civile, non violence, non coopérante. Désobéissance civile dia zao ity fireneny ity ny mampandeha azy dia ianareo any amin'ny machine administrative. Fantatro ary raha tsy teny betsaka eto aho fa betsaka ianareo no tsy mahazaka intsony ny fahampahoriana ny mpahitandrazana. Noho izany ny chaîne de commandement avy any ambony tsy maintsy mandalo aty amin'ny machine administrative, tsy maintsy mandalo aty amin'ny service rehetrarehetra. Noho izany dia anjaratsika ny manapaka an'izay chaîne de commandement zay désobéissance civile. Ray zay. Faharoa manarakaraka an'izay mba hisiny visibilité internationale ho hitan'izao tontolo zao sy ny opinion publique mila manao opération ngeza be tsika. Eto zany dia tena eto no andrasana ny solidarité tsika rehetra. Mampiasa saina ho aho fa tsy mampiasa sandry. Satria io no menjanahary atsika ny loha dia ho ampiasaitsika ny eritreretiko mandritry ny alina ity dia ho zaraiko amintsika eto. Misy etsika anankiray tany Corée du Sud nataona mouvement christian anankiray. Izy ity zany ivelan'ny combat social fa mouvement christian m'inspiré avako le zany se documenter kely dia nanao zareo natao hoe chaîne de
prière fa tsy chaîne de prière chaîne humaine de prière zafady chaîne humaine de prière nivoaka ny trano daholo ny coréen du sud kristianina rehetra tamin'izany dia tsy nanao filarina teny an-dalabe fa nilahatra nanaraka ny sisin'ny trottoir dia mifandray tanana dia eritreretinareo hoe des kilomètres de coréen du sud mifandray tanana dia hitany mpanao gazety iraisa-pirenena izany de tonga zareo hoe fa iny ty imaginenareo nge zany hoe isika rehetra eraka taminarivo isika rehetra eraky ny Diego isika rehetra eraky ny Majunga isika rehetra eraky ny Tuléar zay ny faritra rehetrarehetra mivoaka ny arabe daholo dia milahatra amin'ny sisin'ny trottoir dia mifandray tanana dia zay manana bidon jaune apetraka eo anoloany bidon jaune satria io ny symbole ny combatsika i Clémence sy Babardy Lilina ny idée atsika isorina zareo fa démocratisena am'izay le izy dia milahatra isika mivoaka ny varavarana ny tokotany tsy mandeha makeny amin'ny 13 mai tsika iny mbola hafa iny anjaranareo iny anaranareo iny raha tianao iny fa ty zany a chaîne humaine na désobéissance civile chaîne humaine na désobéissance civile mivoaka ny trano dia milahatra mbaravaranao tsy mandeha na be antitra anao na tanora na zaza tsy mandeha lavitra dia milahatra tsy milahatra moa zany fa manaraka ny sisiny arabe eo tokotanitsika tsirairay avy dia eo tokotanitsika sika milahatra mifandray tanana ny gasy rehetra chaîne humaine en kilomètre dia miaraka ny bidon jaune eo aloha zay le izy dia ao anatin'izay mangataka ao fangatana ny aty arosiko eto dia anjaranareo misorganiser sur terrain ahoana ny afahana manatateraka an'izany mangataka ao ny mpitondra fivavahana rehetra tsy resaka politika ity azadiny fa nisy zany théologie de la libération zany ry mpitondra fivavahana nianatra an'izany tsika fa aza mandainga any amin'ny faculté de théologie isorako any njakadala nampatsaro an'izay zay talohany nanamborana azy ina ny théologie de la libération adina religieuse anankiray tany Amérique latine manoloana ny mafia dia io no ny créé ny théologie de la libération mangataka ny mpitondra fiangonana rehetra aho izay manana fitandremana amin'ny fotoana ivoana amin'ny arabe io mampaneno lakolosy tsy fantatra hoe pendant 4 minutes assourdissant mihitsy imaginenareo hoe ny lakolosy mpiangonana rehetra eraka taminarivo maneno lakolosy mpiangonana rehetra eraky ny Diego maneno lakolosy mpiangonana rehetra eraky ny Majunga maneno dia isika milahatra mangina tsy misy miteny ohatran'ireny hoe 1 minute de deuil reny satria ho fanajantsika an'ireo maty lavo tao anatin'ity tolona ity maty ny avatsika maty ny zanatsika noratraina ny prêtre ny razana dia mangina atsika dia ny lakolosy no maneno dia ny bidon jaune eo aloha fa miteny aminareo aho fa tsy maintsy manakoako eran-tany zany zay lazaiko hoe manana sandry zareo manana lacrymogène zareo tsika manana saina ampiasana ny tantara historien rehetrarehetra il faut creuser mila mitaditsika donc ny inspiration ko zany de la marche du sel ny Indira Gandhi tadidinareo Indira Gandhi tany Inde le hoe tsy mahazo mividy sira nefa besoin quotidien ny indien le izy de nandeha tongotra Indira Gandhi na 390 kilomètres dia isan'andro izy nanao 20 kilomètres dia ny amaro ny olona izay nifandray tamin'ny Indira Gandhi dia hoe tsy azo atao ny mividy sira ivelan'ny sira omeny britannique satria misy taxe dia ohatra zao koa hoe tsy azonay atao ve misotro rano madio sy manana jiro satria zao no anaovana anay donc zany andao ary anao marche pour le bidon jaune dia efa tsika tsy andeha lavitra eo tokotany chaîne humaine eraky Madagasikara mangataka atsika rehetrarehetra tsy haiko mihina ny comité afaka organiser an'izany fa tena manondro andro anankiray ohatran'le nataony Baba sy inona moa zany sy Clémence hoe manondro daty anankiray tsika manao an'io dia eto tompoko
nareo mpiangona any amin'ny fiangonanareo, teneny ny pasteranareo, teneny ny moperanareo, teneny ny mpitandronao aminareo, teneny ny pastoro aminareo. Tsy hoe tsy resaka politika fa resaka antsovonjy. Velominy lakilosy amin'izay ora sy fotoana izay. Zay fotsiny. Tsika tsy mangataka hoe andana milaza-pakaritra erany arabe hoe miala rajoelona, miala rajoelona. Iny hafa koa iny. Fa ity resaka hoe silence, désobéissance civile pacifique kanefa non coopérante, non coopération. Ny objectif atsika tsy zany akory hoe mety tenanareo hoe zany ve dia aomby. Oui, azadiny fa zany natafavoaka ny combat tany Inde, zany natafavoaka ny combat tamin'ny iza misy ity tamin'ny Rosa Parks, zany natafavoaka ny combat tamin'ny Martin Luther King. Dikan'izay il faut se battre avec l'intelligence. Nous allons démontrer à ces ignares que le peuple malgache est un peuple fier, est un peuple intelligent. Nous allons utiliser notre cerveau contre lacrymogène. De hitatsika hoe iza no mafy. Zay no afatra fohy sady lava dia alefako izy iny tsy haiko zay hoe iza no afahanareo manatanteraka an'izany. Za ty alavitra ty ialana tsiny fa raha sur place dia afaka mbananao an'izay fa de hoe eo nareo Gen Z, organisez-vous, Gen X, Gen Y, ASSDU, fikambanan'ny mpanakanto, politiciens, mpitondra fivavahana, donnons-nous la main. Ok zay ny fijerenarina antava. Oui, mety nanana casserole ny sasany misy tantara hoe ranona zao, on s'en fout. Androany, il faut que Madagascar soit entendu dans le monde. Fa on souffre dans le silence. Digne. Nous sommes des enfants dignes. Tahaka nataony mikolo reny, dignité humaine tsy misy ohatry reny. Reny natao hoe fandresena mezinezina hoe zaza kely ohatrany reny mahavita tenir tête an'ireny reny. Avadikitsika indray ny fomba fiady tsy voatery filarana ny dalambe ihany fa ho ampiasaina daholo ny tetika rehetra. Eto zany de miantso ny historien rehetra, miantso ny avaram-pianary rehetra hoe karoy daholo ny fomba rehetra ahafahantsika manao tolona amin'ny fomba mihaja nefa ny pertinent. Zay zany le izy dia angataka atsika ao an'izay fikambanana manaraka an'izao zavatra zao mba hanaparitaka an'ity zarao dia organisons-nous asivy comité anankiray tsy fantatra hoe iza nanao an'izay fa heveriko fa afahantsika misarika ny mason'izao tontolo zao zany. Azadiny fa guerre de communication ny miasa eto. Mahay communication ry zareo ao fa tsika koa mahay. Ary ny communication tsy voatery le paillette sy resaka mamirapiratra fa l'intelligence. Zay le izy. Ao anao zao soratra masina kendre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromalala. Io izy io. Désobéissance, non coopération, nefany mampiasa ny fahendrena sy ny tantara misy teto amin'izao tontolo zao. Makasitraka atsika rehetra naharitra ny aino samy hitahin'Andriamanitra mirary sotopoka. Force à nous. Avec le peuple, nous vaincrons.